folo janoary 2024 daty nametrahany Pasteur Mailhol sy ny Fiangonana Apokalypsy ny vato fototra ilay Fiangonana Maneran-tany izy ireo teny Ambohimarina. Dimy amby 30 metatra ny lavany, 27 metatra ny sakany, ary 30 metatra ny avony. Izany hoe lehibe no ireny kianja filalaovana baolina kitra fandraisana lalao iraisam-pirenena ireny. Misy rihana 3 ary ahitana efitrano fivavahana lehibe mazaka olona hatrany amin'ny 5,000 sy 4 alina. Efitrano fivoriana sy fanaovana konferansa mazaka mpivory 2,000. Trano filanonana mahalany olona 10,000 miaraka amin'ny toerana fikarakarana sakafo. Sekoly ahitana efitra misy 50, birao 10 sy efitrano 2 lehibe voatokana ho an'ny serasera sy ny haino aman-jery. Parking atafidirana fiara 50 sy 300 ary sy ny tena mampiavaka azy dia isy fiantsonana angidimby na helikoptera 2 any amin'ny farany ambony. Raha ataondray mibango dia raitra ity fiangonana fibeny Apokalypsy izay tarihany Pasteur Mailhol vao atsangany ety Ambohimarina Ito City. Ny volana Jolay tamin'ny taona 2024 ihany dia efa nanomboka ny asa izy ireo niady ny fototra. Ary dia nomba abady aman-janaka mihitsy ny Pasteur Mailhol nandray anjara tamin'izany asa izany ny fanometanana tamin'ireo mpino marobe ary tsy nisalasala nanosika borety satria aminy dia mila manao ohatra tsara eo anatrehan'ireo mpino marobe ao amin'ny ny tenany. Oktobra 2024 vita tanteraka ny ady fototra nanomboka nametraka ny rary vy sy nandraraka ny beton izy ireo. Valo ambin'ny 10 febroary 2024. Nandritry ny fitsidihan'ny asa tena toerana noho ny lazany fa mandroso tsara araka ny heverana azy ny asa fanorenana izay notombana an'ireo teknisianina tsy oatra ny 3 taona sy tapany dia ho vita ny asa goavana rehetra na ny gros œuvre. Raha ny hita sy hitazana mantsy dia efa vita ny fototra ary efa mitsangana ireo andro lehibe maro izay hitondra ny rihana izay nambaran'ireo injeniera teny an-toerana fa anisan'ny dingana izay tsy azo nodinganina satria ankoatra ireo kajo maro isan-karazany dia mbola maromaro ireo dingana izay nolalovana raha tsy ilaza fa tsy ny fitsirihana natao mahakasika ny nofotany sy ny fandavahana ireo fototra izay mirefy efa 2 metatra ny alaliny sy ny abendy. Goavana dia goavana ity fotodrafitrasan'ny Fiangonana Apokalypsy ity satria dia ity no fiangonana ngeza indrindra eto Afrika sy ny ranomasimbe indiana. Angamba Antony Ray sy Mastsivana nazahoan'ny Pasteur Mailhol ny Marbonahitra, commandeur de l'ordre national ity fotodrafitrasa goavana dia goavana ity hoy ny mpanara-baovao satria dia ho reharihany firenena malagasy tokoa izany lehibe indrindra aty Afrika izany izay azo sokajiana ho vakoka malagasy mihitsy. Raha tsika mahita zao zany fa rehefa vita moa ny fototra zany dia efa manangana le dalina bortia dia efa ohatrany efa mahita tongotra tetezana ngezake zany raha fahitanareo rehefa mahazo 3 metatra eo zany avon'le tongotry le fiangonana zany zao dia efa ny ety amin'ny ampovoany angamba vitsivitsy sisa reto raha fahitako azy eto ray sivy eo zany sisa tsy vita ny tongony zany fa efa saika efa tafatsangana daholo efa zareo koa fa manao an'le emplacement an'le escalier iakarana any amin'le voalohany satria ny ty toerana ty moa zany le araky n'le plan de
ny ety ambany ray matono parking zany de eo amin'ny technicien filmetre moa zany ny avo de dalina voalohany zany 6 metre zany rehefa avy natetezana mihitsy anie zany 6 metre zany zany hoe mba malalaka tsara zany natao ambany amin'izy de na misy camion bière zany hiditra ato sisy atahorana fatafiditra foana zany satria le camion be koa mbola hiditra ato moa fitaonan'le fitaovana zay ampiasaina amin'ny zany de natao malalaka be zany natao parking ambany de raha mety ka lizany zany zao atsika hoe heritaona zany zao andiany fanorenana tena nahelan'le fanorenana zany a le étude izy moa manao le étude misy amidy zay zolera zay fikambany zolera visana zay manao amin'ny étude an'iny de iny nahatra lavalava ihany satria tsy avena ndreo andeha tsy ara teknika mihitsy isateboka de raha teknika de sol iny étude de sol de sol natao voalohany de iny de structure de natao analyse de analyse ny tany analyse ny tany de aoriny de iny nanaraka an'izay de zay zao vao manao étude ny raha fotoana be mamena be indrindra sy rehetrarehetra zany karak'izay ny lavaka ny lavana kilomètre moa zany lavaka ny lavana 1 mètre 60 eo zany ny tena moyenne zay rehetra misy mitovy kely satria le tany zany misy sospira fa ny moyenne zany 1 mètre 60 eo de largeur 1 mètre 40 zay le fototra zay le lavaka ela be nataontsika elaelatsika ka iny ny tena naharitra ela zany aloha zany raha mifahitako azy le nandavaka satria tsika tsy nampiasa trax fa natao tanana daholy de le nitaonany tany de rehefa vita lavaka izy tsy de naharitra loatra firy nanao an'le fototra zany fa ny tena hitako hoe nalaky de nalaky zao ty fananganana an'le poto izy zao ny tena aingana de aingana mihitsy satria tsy voateo amin'ny ray volana mahery eo zany de zao janvier sy tapaky janvier nanomboka de efa navita an'izao tsika zany hoe raha fahitako azy zany mety amin'ny tapaky ny volana mars io ty de vita daholo angamba zany raha zao de fa izy reo zany mandeha malaky ihany ny asa raha izany mety ho maro amin'ny mpanarabavao no manontany tena hoe fa matsimbola avy aiza no ahafahan'ny Fiangonana Apokalypsy manatanteraka ny asa nanambarany Pasteur Mailhol fa ny mpino Apokalypsy manontolo no mifanometanana ho an'ny fananganana ity fotodrafitrasa ity fa ankoatr'ireo mpino Apokalypsy misy 10 hetsy sy ray tapitrisa manerana ny nosy sy any ampitan-dranomasina dia misy mpino misy 7,000 voafantana sy nanolo tena manokana anohana raha bola mivantana ny asa izay ataon'izy ireo hoe M7000 na mpiantafika 7,000 sorana koa ny mpiatafika M7000 aloha zany satria raha tsy eo koa ny mpiatafika M7000 raha tsy tahin'Andriamanitra koa reo zany tsy misy zao zavatra zao hita mihitsy hoe efa mandeha tsara izy entinam-bavaka koa entinam-bavaka manokana koa ny fiangonana ny M7000 indrindrandrindra amin'ny azakazaka zay atao zany fa raha zao zavatra hita zao zany mahavelom-bolo tena mahavelom-bolo mihitsy ary hita mihitsy hoe misy tanan'Andriamanitra misy herin'Andriamanitra miasa mihitsy amintsika matoa misy an'izao zavatra zao satria raha manao zavatra ngezabe zao matetika raha tsisy famatsim-bola ngezabe avy any ivelany tsy de mba misy olona manao zavatra ohatran'izao ataontsika zao fa tsika le mahazo famatsim-bola avy any an-danitra no manao zavatra zao ireo solotena avy amin'ny faritra izay nandalo teny an-toerana ihany koa dia afa-po amin'ny fandehanan'ny asa sy ny fahaiza-mitantana ary ny fangararany eo amin'ny lafin'ny fitantanana ary nanambara fa ampita izany any amin'ireo mpino Apokalypsy any amin'ny faritra misy azy ireo ravoravo zay mahita an'izao asa lehibe zao tena mahavelom-bolo tokoa satria za matoko tsara be fa tsy ela dia tsangana ny fiangonana ary hoentinay any aminay ihany zao hoe miezakaezaka mafy ihany koa tsika satria mandeha mafy koa ny eo amin'ny fobeka mila zany manaraka an'le vitesy koa tsika raha ny tena izy ka manitana ny fiangonana mihitsy mba samy miezaka mafy indrindra ny M7000 raha ny fahitana an'izao asa zao goavana be zao na dia eo ara ny fahasiarana ny firenena dia hita fa tahiny toko tokoa ty Fiangonana Apokalypsy ity satria zavatra tsy vitan'ny hafa vitantsika izay izany nefa dia mitaky finoana tsy fatokina tanteraka amin'Andriamanitra zany zavatra zany fa tsy mety ehitra amin'ny aranofo ny anay any Ambatondrazaka ny M7000
dia samy manao izay ezaka vitany zany a mandrapahavitiny ity. Faly tokoa zany foa mahita izao fanorenana ngedabe izao ary dia misy oentina tatitra any amin'ny fiangonana régional Maivatanana amporosina ihany koa zany a ny ireo mpandray anjara amin'ny M7000 fa ny tao-trano tsy efa nirery kanefa rehefa manampy Jehova dia vita tokoa ary raha ny fahitana zao dia ho vita tsy ho ela. Raha ny fahitako an'izao asa zao zany dia hita fa mahavelombolo ny mpanao ny M7000 zany izy satria hitany fa tsy veromaina zany ny herim-pony manampy n'izao asa zao zany amin'ny arabola dia mino aho fa miezaka hanampy hatrany zany ny mpanao M7000. Ahitana an'izao asa fanorenana zao dia tena tonga amin'ny fitenenana hoe mampiteny mona ohatrany hoe tsy mampino zany dia zavatra nitenen'ny teknisianina mikarakara amin'ny fanorenana teo fa raha ny haben'ity zavatra hitantsika ity dia tena ampitolagaga n'izao tontolo zao mihitsy zany hoe raha Jehova marina manao ny trano dia miasa foana mpanao azy ka misy manantena fa ilay Jehova Andriamanitra izay vavahantsika dia omba antsika mandrakariva amin'ny fanorenana n'ity asa goavana be zay karazana défi zany izay ataontsika ity. Ny azoko ambara indray zany dia izao hoe efa betsaka ny voalaza teto hoe tena misy fitahin'Andriamanitra ny antsika fa dia nanamafisako azy fotsiny nga dia hoe nareo eto Antsirabe eto Antananarivo aza rehefa miverina eto mahita zavatra vaovao vetivety eo maika moa fa izay any amin'ny faritany zany miverina aty manaraka dia vita zany ity. Izay ny azoko ambara momba an'ity fa dia mahay reza daoly antsika rehetrarehetra fa momba antsika Jehova momba antsika. Ary afaka telo taona zany dia hijoro sy hijoalajoala eto ambony marina ito sy ny foben'ny Fiangonana Apokalypsy ity ary hiditra amin'ny famaranana sy ny pitsopitsona ny finition amin'izay sisy izy ireo satria raha ny vinavina ny komiteny fanorenana dia eo amin'ny 7 taona eo ny fempitaona avy tany ity fobe maneran-tany ny Fiangonana Apokalypsy tarihany Pasteur Mailhol ity dia ho amperinasa sy azo ampiasaina ary isokatra ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo-tsakanavaka araka namarany Pasteur Mailhol teny an-toerana. There once lived a man called John the Baptist, a mighty prophet of God was he. He came preparing the way for Jesus and gave his life up so completely. Then one day he's taken to prison, for this gospel he will lose his life. John said, "Oh Lord, are you the one, or is there someone else to come?" But Jesus only gave him this reply. He said, "Blessed is he who's not offended in me, lays down his life for my will." And even though it's hard to understand the big picture in my plan, blessed is he who loves me still. Sorrow and some blessings just don't ever come, and there are many times that I'm tempted to ask why it don't seem the same for everyone. Then all the
takes is just one word from heaven, and all doubt and frustration